Faly miarabantsika tsy afindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina isika amin'ity alahady fa 4 ny volana aprily ity. Sotran'Andriamanitra isika izay mbola manome antsika tombonandro hatrany ahafahantsika mahazo hery avy aminy. Inderatsika ny mofinaina ny dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo misotro anao izay satria mbola velonaina soamatsara indray amin'izao mahiny izao. Noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindram-ponao. Mangataka aminao izay mba mbolenao zavatra anatinay ahafahanay manana faharetana ary koa mizara ny fitiavanao amin'ny hafa. Mitenena raha eo fa vonin-kenanao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe amin'ny fotoan-tsarotra matokia. Alaina amin'ny Habakoka 3:7 sy 7 manao hoe fa na dia tsy mamontsy aza ny aviavy ary tsy misy voany ara ny voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoina aza ny ondry any amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-paritra nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena ahy. Amen. Ny zanak'Andriamanitra dia afaka mifaly amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Raha tonga ny olona sy ny fahasahiranana dia afaka mifaly ihany ianao noho ny finoana ny fitondran'Andriamanitra feno fahendrena. Aoka ny ifitran'ny fahatsiarovanao voaravaka sary feno fahamasinana ka ho hitao Jesosy sy ireo leson'ny fahamarinany ary ny fahatsarany izay tsy manam-paharoa. Raha voaravaka tahaka an'izany ny ifitran'ny fahatsiarovana dia tsy hoe heverintsika ho tsy zaka mihitsy ny anjarantsika. Tsy resaka momba ny fahadisoan'ny hafa isika fa Jesosy sy ny fitiavany izany no omeny ny fanahintsika. Tsy hanery ny baiko an'Andriamanitra momba an'izay fomba tokony hitantanany antsika isika. Ho tia azy indrindra manko isika amin'izay fotoana izay ary ho tiany namantsika ihany koa tahaka ny tenantsika. Rehefa feno ny fifalian'i Jehovah ny fo dia tsy hikobana izany ianao fa hanery laza amin'ny hafa ny harem-be vao hitanao ihany koa ary resaka momba an'i Jesosy ianao. Tokony hanokana ny zavatra rehetra ho azy isika. Aoka ny saintsika ho zarina andinika momba an'izay zavatra rehetra izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary raha tolotra ho an'Andriamanitra ny herin'ny fisainantsika dia hiatsara ny talentantsika ary mitomba hatrany ihany koa ny fahaizantsika manompo ny tompo. Ho tonga fantsona hitondra fahazavana ho an'ny hafa tokoa tsika. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao dia ho tonga mazava tanteraka ao aminy satria tsy misy ahizina akory ao aminy. Rehefa mianatra ny momba ny Kristy ianao dia hahatakatra ny fomba hiazonana ny herintsika ara-panahy. Hihinana ny tenin'Andriamanitra isika ary hanana fanandramana feno fitahiana izay voalazan'ny apôstôly ilay manao hoe izay na dia mbola hitanareo aza hozy izy dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria noho nareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona satria be voninahitra. Diana izany mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy na amin'ny fotoan-tsarotra na amin'ny fotoana mahory na amin'ny fotoana izay andalovana zavatra sarotra amin'ny fiainan'ny tsirairay na mampalahelo ihany koa dia ho ka toky sy ravoravo amin'Andriamanitra mandrakariva isika. Ka io voasoratra amin'ny Habakoka 3:7 io no ho teny fanevantsika fa na dia mamontsy aza ny aviavy ary tsy misy voany ara ny voaloboka ary na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa ary na dia vonoina aza ny ondry any am-bala ary tsy misy omba ho am-pahatra nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay ry iray tsara indrindra noho ny amin'izany tenao izany. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hiravoravo sy hifaly mandrakariva ny amin'ny fitantananao ninona toe-javatra misy ao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.